Ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao no kasaina ho tanterahana ilay forum économique des îles de l'océan Indien ao Moroni no anatanterahana izany. Mazava ho azy ny sehatra ara-toekarena no asongadina ao anatin'ity hetsika ity. Mpandrarara ara-toekarena manodidina ny 300 no endrasana indray anjara raha amin'ilay hetsika ara-toekarena forum économique des îles de l'océan Indien na FIOI. Izay eritreretina ho toto-tsaina ny 3 amby roapolo hatramin'ny 5 amby roapolo oktobra ho avy izao any Moroni ao amin'ny vondron'ny Nosy Comore. Hetsika ara-toekarena lehibe izay karakaraina eto amin'ny ranomasimby Indiana izy ity ary karakarain'ny vondrona antenimeran'ny varotra ny indostria ary ny fambolena ao Comore na ny UCCIA atao eo ambany fiahin'ny vondrony antenimeran'ny varotra sy ny indostria eto amin'ny ranomasimby Indiana na ny UCCIOI. Natao ambom-pionan'ireo mpandrarara toekarena sy mpanapa-kevitra eto amin'ny faritry ny ranomasimby Indiana ny FIOI. Natao entina hampiroboroboana ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana amin'ireo sehatra ara-toekarena maro samihafa ihany koa ity hetsika ity. Isan'ny anamarika ireo 3 andro isin'ity hetsika ity ny fanakalozana, ny ady hevitra ary ny fionana B2B entina handrafetana fanaraha-piara-miasa. Loha-hevitra maro nodinihana mandritra ny FIOI toy ny sehatra ny fandraharana, ny fitantananareo fako eto amin'ny faritry ny ranomasimby Indiana na ny teknôlôjia mpifandraisana sy serasera ihany koa. Iny sary mahafinaritra ihany koa tokolasy kovavy no entina nakatonana indray ny fampahalalam-baovao manome fotoana andray ho amin'ny rapitso velomaro.